أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكون بلا أوانات نفولنا رمضان هرمبولا رسالة معكسك أنزان في فيزنا زان إذا فانبونا ندين توم الله سبحانه وتعالى أوانات نزان فولنا رمضان زان ورسالة سانتك أمنتي أنروانتي رلاسنا بابنا تنفنون إسلام misy ireo fomba zay tokony atao amin'izany fifehezana zany. Anisan'izany ireo voalaza manam-pahaizana hoe adabu siyam. Ireo fomba zay tsy tokony avela. Izy ty kosa tsy voatery ary tsy obligatoire ny manao azy ty. Fa kosa rehefa anao manao azy dia misy tombontsoa lehibe azonao amin'izay fotoana zay. Rehefa tsy manao azy kosa anao dia tsy manimba ny fifehezanao saingy tsy dia azonao loatra le tombontsoa na ilay tanjony zany fifehezana araka ny nandidiny Allah subhanahu wa ta'ala azy sy araka ny notenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Voalohany amin'izany dia as-suhur, ny fisakafoanana kely amin'iny maraina iny. Io dia maro amintsika pino islam no ny torimaso na arerana tamin'ny alina ohatra, nanao tarawih, nanao qiyamul layl, nanao asa fanompona tamin'ny alina ka tonga amin'ny maraina kamo ianao ifoa amin'ny maraina hanao suhury ary rehefa aveo manao sola zay vao mivoerina mandeha matory. Nefa ny tadidio tsara fa ao anatin'ny fisakafoanana kely amin'ny maraina iny na ny suhury dia misy hasoavana rehetra zay hery entinao miatrika ny tontolo andronao. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny amin'ny hadisy manao hoe tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Fisakafoananareo izy amin'ny maraina alohan'ny ifehezanareo fa ao anatin'ny fisakafoanana maraina iny dia mitondra fahasoavana. Fahasoavana dia tsy tamboisaina ary tsy voisantsika izany fa anisany tombontsoa zay azo amin'izany dia hery entinao miatrika ny tontolo andronao ary mahazo fahasoavana sy baraka izay tsy haintsika avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny faharoa amin'izany dia ta'jilul fitr. Ny zavatra zay tokony ataontsika ihany koa dia manafaingana ny fisakafoanana amin'ny hariva rehefa mandeha ny adhan na rehefa tonga izany fotoana ny isakafoanana zany. Tadidio tsara fa tsy tokony atao tara loatra ary tsy tokony manao sola maghribo aloha ianao zay vao misakafo na manapaka an'izany fifehezana zany. Satria Anas ibn Malik radiyallahu anhu dia mitantara manao hoe zaho izy tsy mbola nahita mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tao anatin'ny fifehezana ka nandeha nanao sola maghribo zay vao izy nanapaka an'izany fifehezana zany. Fa tsy maintsy manapaka fifehezana eny fa na dia fisotroana rano mangatsika fotsiny aza dia efa azahoana fahasoavana amin'izay fotoana zay. Ny fahatelo dia azadiny ihany koa ny manao doa. Eo amin'ny indrindrandrindra eo amin'ny famahanao zany fifehezana zany dia tsara anao ny manao doa ary indrindra ireo raha alanao zay mety misy problème zay mety fahasahiranana eo amin'ny fiainany azadiny mangataka ho azy ireny fa izy ireny dia ao anatin'ny fahasahiranana. Ny fiainanao ihany koa ny vady aman-janakao tadidio fa ny doa anisan'ny zavatra anankiray manova ny lahatra sy ny anjara zay nalahatry ny Allah subhanahu wa ta'ala ety ambony tany. Farany dia rehefa eo ampanaovana fifehezanao dia miezaka anao amin'ireo fanompona maro samihafa ary miataka amin'ireo zavatra zay mety hitarika aminao any amin'ny fanimbahana an'izany fifehezana izany. Mamaky Qur'an betsaka anao, manao soala betsaka anao, manao ireo asa soa, asa fanasoavana ampiarabelona anao sy ny rehetrarehetra fa ary miala amin'ireo zavatra zay mety animba an'izany fifehezana zany. Zay ngamba no teboka vitsivitsy ny tsahivintsika teto marina fa raha tsy ataonao izy ireo dia tsy manimba fifehezanao fa raha ataonao kosa dia ahazo valisoa be anao eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao naraka an'izany hatramin'izao fiafaran'izao mangataka amin'ny Allah ho voaray avokoa ny fifehezantsika tamin'ity volana Ramadan 2020. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.